tsisy olanana doto mihitsy tsisy olona isalasala tsisy olona eritreritra kory hoe mety misy resaka fanasaziana mpanao gazety zany any amin'ny loi sur la cybercriminalité de natsofoka tany le andininy satria fantatra fa à terme zany no io débat na adevitra efa ataony sedra raisam-pirenena io sarotra ny mbola hitazona lalàna famonjana mpanao gazety na article mirakitra famonjana mpanao gazety zany ao anatin'ny lalàna mifeny asa fanaovana gazety de rehefa anao an'le code de la communication vaovao dia tsy ho voatazona intsony io andininy managadra mpanao gazety io hoe sazy famonjana zany dia zay no nahatonga zay ndao ataony amin'ny loi sur la cybercriminalité ka na inona de pénalisation resahana tonga de milatsaka ao anatin'le couple-le article faharoapolon'ilay cybercriminalité le mpanao gazety rehefa avy eo migadra ihany zay le tenentsika hoe tena tao le mauvaise foi ary tena tao mihitsy le finiavana hoe andao ihany itadiavana hevitra ho terena le mpanao gazety ka zagakytsika raha mafy de mafy ny tenitry Barack Obama manao ny hoe taitra mihitsy zay amin'ny lalànan'olany ny firenena sasa manery sy mampena ny fahalalahany mpanao gazety fa mampisalasala mihitsy ny ezaka ireo firenena ireo izy ameny internet zay fitaovana efa fampiasany rehetra ho fampitam-baovao zay natonga azy ny teny tsy maintsy omena reo fahalalahana na zava-fanaovana gazety na de tsy metimety ampitondra azy zany mba hahafahan'ny vahoaka mandanjalanja mifetsiky mpitondra azy ireo de mazava be nge zany piano ajainy mazava loatra mihitsy ao anatin'izay adevitra izay fa napetraky le fitondram-panjakana amerikanina tamin'ny toerana aloha Hery Rajaonarimampianina sy ny fitondrana izy mbola rivo rakoto vosion rirabarinjaka ihany no lingilinginy entina makanoko Aiza moa aleo tenenin'ny olona tsara aleo apetraky ary samy mihitsika mino mihitsiny fa amin'ny resaka manokana izay nataony ny filoha amerikanina na nataony tompona ndraikitra mpiara-miasa aminy tamin'ireo mpitondra malagasy ireo tsy maintsy nisy fitenenana mikasika ny loi sur la cybercriminalité io sy mikasika ny fanagadrana mpanao gazety farany teo izay nitranga teto Madagasikara isika rerenge firenena tamin'ireo efapolo mahery zay nasaina tany États-Unis ka nanao ny lalàna loi sur la cybercriminalité farany io ary matoa Barack Obama teny mihitsy hoe amin'ny fiezahana hifehan'le internet tena le isika mihitsy ho tianytenen'io le loi sur la cybercriminalité atsika mihitsy io tianytenen'io de mazava ho azy miverina avy any États-Unis andray matoa Hery Rajaonarimampianina de sika ve mieritreritra hoe andeha resaka mikasika an'izay izy dri tsy mieritreritra ny resaka mikasika an'izay sa mandeha tsara amin'ny fiara-miasa eo amin'ny Amerikanina sy États-Unis tsisy olona manana fisalasalana amin'izany satria efa niteny an'izany le mpitondra Amerikanina efa niteny an'izany nanapa-kevitra tamin'izany Washington nanapa-kevitra ary nanamafy an'izany chargé d'affaires Amerikanina teto amintsika hoe verina amin'ny fiara-miasa Madagasikara taorina ny fepitona ny teteza mihitsy satria efa navita fifidianana vaovao tsika de rehefa navita fifidianana tsika de manana filoha-pirenena miverina ho azy ny fiara-miasa tsy mila nandeha tany andray matoa Hery Rajaonarimampianina andeha any ary mbola ho alan'olona baraka hoe nareo zao vao nandany lalàna mifehany zay fahalalahany zay ary raha mbola nigadra teny amponja ho areo mpanao gazetitsika ireo tamin'ny nandehanan'ny Hery Rajaonarimampianina tany tsy maintsy notononona ny anarany tao hoe ny any Madagasikara koatra nitononana ny anarany fanagadrana mpanao gazety any Egypte mpanao gazety ny Al Jazeera zany rehetrarehetra any tsy resahana amintsika vahoaka fa ny rehefa miresaka amintsika rehefa tonga avany zany de miendratrendratra somary tezitra de amin'izay mba ohatrany hoe ilay hoe manana ny rariny zany ianao fa tsy hoe rehefa endratrendratra ianao na miakatrakatrafa ianao de manana ny rariny azafady tsy manana ny rariny mihitsy fa vao maika aza mana matoa mampiakatra feo ohatran'io tsy hitako zay problème rehefa problème anao maro karavalmanana tokony reglena ho hatramin'ny voalohany ingy impiry ny olona ny teny hoe lazao mazava ny hevitra mikasika amin'ny maro karavalmanana apodinao izy sa tsy apodinao izy lazao mazava fa nareo nge ny te hiara isaika teo ianao ny laza fa hoe manohana izy ny laza fa hoe manohana anao ary ianao mivonona ny ara-miasa taminy nampodirinao anaty fitondram-panjakana mihitsy mipiara-miasa amin'ny maro karavalmanana akaiky avy amin'ny voan'ny saravalmanana ka inona ny problème nareo amin'izao fotoana izao tohatra amin'ny mifamantsika imasom-bahoaka de zay rehetrarehetra zay mahatonga antsika hiteny hoe kely finoana ihany raha Hery Rajaonarimampianina no andeha hitantana an'le hoe fampiavana-pirenena azafady fa zany le tonga miteny vainy hoe sady juge et parti sady mpitsara ianao zany no mpandray anjara ianao ve andeha anao fampiavana-pirenena nefa io ary ianao somary karavalmanana de fa tsy vitanao mandamina vao maika zany ianao zay ny tena mahatonga antsika hiteny mihitsy hoe tena tsisy crédibilité azo omena ny teny Hery Rajaonarimampianina ianao eo amin'le mampiakapeo mikasika ny maro karavalmanana no miteny an'le fampiavana-pirenena ampiakarinao feo momba maro karavalmanana hoe anazy angaty heveriny fanazy mihitsy ho Amerikanina io
Heveriny fanazy mihitsy hoe États-Unis io isaky makany de misy mitabataba foana izy fa ngai heveriny fanazy io Amerikana io ianao mampiakapy ianao am'izany filohan'ny repoblika tokony ray aman-dreny tokony tsy endritrenitra sy mampiakapy ohatran'iny fa tokony miteny amin'ny fomba tony ianao na maro karavalonana tokony eritreretinao hoe zanakao zany satria olo-pirenena malagasy fa ianao tsy mipetraka am'le mitoerana maray aman-dreny ianao mafilohan'ny repoblika ianao de ohatran'ireny mifamaly reny zany mba mivaliany zany meny valikafatra maro karavalonana namenao mivalikafatra izy tonga tsy atao tokony tsy atao am'le fomba endritrenitra satria ohatran'ny hoe nge zany hoe mora very le sang froid le filohan'ny repoblika tsy mazaka tsikera mihitsy le filohan'ny repoblika zany karaha mpanao gazety mitsikera tonga de fa reny fampidirana ponjy reny miandra loi sur la cybercriminalité koa moa manginy fotsiny ny intimidation isan-karazany tsy resantsika intsony am'izao tsika miteny zao nge izy mety mifanohitra amin'ny fitondram-panjakana ka tratra rehefa tsy redressement fiscal de mesure personnel ohatran'ny reny resaka natao anay intox anay ely amin'ny gazety natao anay reny zany nge zavatra mitranga amin'izao fotoana zao zany hoe tena mpanenjika mpanao gazety mihitsy ty fitondram-panjakana ty de mialatsiny fa aiza ny nona réconciliation nationale hotariany Rajaonarimampianina raha zany ny zavatra misy réconciliation nationale ampanao gazety ka trainao rek de nefa izy jerevitsika tsara nge isaky manao zavatra mifanohitra am'le réconciliation nationale izy de réconciliation nationale andresana ka traina ampanao gazety de ozy izy hoe tokony avoaka rehefa tsy mahatsara ny tohatrany manimba le ezakitsika amin'ny réconciliation nationale amin'ny fampidirana ponjandreo ahoanany tsy afantaranao an'izany vo mikadraindreo mpanao gazety reo de tokony miteny ianao hoe avany tsy misy atakandro reo mpanao gazety reo fa potika ny ezakitsika amin'ny réconciliation nationale navelanao tany le mpanao gazety latsinainy talata larobila kamisy zoma maraina nge zoma atondra nge le mpanao gazety vo mivoaka fa 10 andro nge zany de latsinainy talata larobila kamisy zoma 10 andro nge zany le mpanao gazety ny tany nefa nilazainao fa manimba manamy compromettre an'le ezaka amin'ny fampiavana pirenena na réconciliation zay le teneniko anareo hoe mpitaribato filambava zany fa hafa ny zavatra tenen'ny vava de hafa ny zavatra taon'ny tanana raha manimba le réconciliation nationale na nitory aza tokony tsy nataon'reo reo mpiara-miasa aminao reo fa iza nisy mpitondra fanjakana tsy mazaka ty critique zany tsy kery zany aloha petraky Barack Obama amin'ny toerany tsara hoe tsy maintsy miteny mpanao gazety na tsy mety ampitondra azy ary tsy maintsy mikritika amin'ny mpanao gazety satria zay ny alalan'ny vahoaka ny zava-misy mariny ahafahan'ny vahoaka mandanjalanja hoe inona ny zavatra ataon'le mpitondra azy fa le mpitondra fanjakana atsika tsy mazaka n'le tsikera mihitsy de tsetsemana ny vavan'le mpanao gazety amin'ny alalan'izany zavatra rehetra ohatra ny teneniko anareo zany de ohatra hafa ndray ahitantsika hoe tsy azo inona intsony na tsisy crédibilité azo omena n'ilay tenin'ny filohan'ny repoblika intsony rehefa izy miresaka ny réconciliation nationale de tohizatsika tsy mety mihitsy ozy izy le ataony maro karavalonana zany fa ohatrany hoe anazy angamby eo Amerikana io isaky makany de mitabataba foana miteny foana manina izy raha manao an'izao sy manao an'izao sy manao an'izao fa izy rera angamby mety hoe mahita lalana makany sa ahoana nampiakatra feo zany Rajaonarimampianina ao anatiny izy mampiakatra feo iny izy no miteny fa izy no hitarika ny réconciliation nationale any ka tsy gaga isika raha ozy izy hoe zany réconciliation nationale zany misy zavatra maika ny voalohany amin'izany lara-pamianana zany de répartition des biens et des richesses fizarana ozy izy ny zavatra ny arena sy ny zavatra tsara ny ty Madagasikara ty araky ny tokony izy répartition équitable manko ozy izy fizarana mitovy zany fizarana tsy mitanila zany zay ozy izy no izy de gagarytsika ao anatin'izany raha zay marina ny tena izy andriamatoa filohan'ny repoblika ahoana ny atao an'ty Antananarivo ty inona ny hevitra atao an'ty Antananarivo ty mody zarazaraina ny afenanao ambadiky le décentralisation fa ny tena marina de mivangongo ampelantanan'ilay président de la communauté d'Antananarivo renivohitra ihany ny fahefany nefa io président de la communauté tsy fidiny ny vahoaka mivantana fa fidina amin'ny alalan'ny grands électeurs zany nge de efa fitaka be vava ary tena tiatsika hitenenana mihitsy hoe aiza ny favorisena ny réconciliation nationale amin'izany fotoana zany de mbola miampy ihany ao anatin'le filohan'ny repoblika midradradratra réconciliation nationale de misy ny solotena mpitandro filaminana milaza fa hoe misy olona avany amin'ny faritany alefa miparitaka eto Antananarivo anakorotana hanao réconciliation nationale fa ianao de vao maika ianao mandrangitra adipoka ohatran'izany eny avany amin'ny faritany zany de anafika ny zanaka Antananarivo aiza ny tsy ho ampiakapeo le hoe zanaka Tuliara hoe fa maninona ny zanaka Tuliara no endrika endriana ohatran'izany fa izy ho hémorragie analamanga io ozy ny tany Tuliara nampiakapeo
tafatampanao gazety mihitsy fa maninona kosa mifanao an'izany zany ve ny toetsaina réconciliation nationale voizin'le mpitondra misy am'izao fotoana izao de mbola fanampo zany lazainy fa réconciliation nationale ny teneniny a fa satria tsy hita zay anakorontanana tsy hita zay anadalana saim-bahoaka tsy hita zay détournena ny attention le vahoaka de lazaina fa nisy ministra teo aloha tao anatin'ny teteza mita avy any majanga manao an'io fanakorontanana io tsisy porofo tsisy ninina fa délation sy tondromolotra fotsiny ny tenenana an'izany de aiza ny favorisenao an'le réconciliation nationale am'izany sy resaka fotsiny betsaka any nge le problème atsika ao anatin'le izy ny tena raha mba satria any nge le re tsy mba te ino an'ity fitondram-panjakany ty satria any nge mba te ame chance azy satria any nge mba te ame crédit an'le zavatra teneniny hoe mino an'izay zavatra teneniny zay tsika hoe zao satry de satry tokoa fa mifanohitra am'izany ange ny tena ataony en réalité ny tena mipopoka atsy zapanao fampihavana pirenena enjehana indray zay manao fampihavana pirenena nahoana ny olona tsy handray initiativako enao mpitondra fanjakana tsy hita zay ataonao de rehefa mandray initiative am'izay le olona de plombenao am'izay le ezaky le olona hoe azafady ohatrany hoe amafanao am'izay le ezaky le olona hoe misy miteny misy makaty fa ataovy daholo ny hevitra reo de alefaso aty amiko aty fa za koa mba manana ny hevitro mikasika an'le izy atria anao zany ny mpitondra nefa ny hatramin'izay nanao teo nyresaka teo foana ny FFKM ny FFM ny inona moa izy teo reo le hoe vondrona tanymenareo ndray ao amin'ny falidasy ny taran'ireo ndray nisy ihany koa hoe tao amin'ny Carleton betabe zany nisy initiative zay natao hoe fampihavanana tambokeo ny filohan'ny repoblika izy tena noho ny manao an'le izy raha ny tena marina nge zany raha ny filohan'ny repoblika tena ny manao an'le izy raha vao le FFM fa tsisy ilaina an'le FFM tsony le FFM io no miambo andehanao an'le fampihavana pirenenako nefa zany efa amin'ny filohan'ny repoblika tena ny manana ny heviny mametraka an'le izy zao zany atao de andrasana amin'ny filohan'ny repoblika za aloha te ametraka fanontaniana any amin'ny fotsy miangatra hoe amin'ny fomba ahoana zany ny ahafahan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hanao an'le fampihavana pirenena tena izy ary isany mba afaka ino azy raha misy afaka mamaly any moa zany de mba valitsinareo a zany de mba menareo argument hoe zao ny mahatonga an'le hoe tena ataon'ny filohan'ny repoblika marina mpanao gazety ve ka tsy edivana ary vao mainka aza anaovany loi sur la cybercriminalité raha misy tena mamotika an'izany ezaka ny réconciliation nationale izany de io loi liberticide io lalàna mamono ny fahalalana io satria ahoana moa ny anaovanao fampihavana pirenena raha ny fahalalany olona iteny aza kiazanao tsy omenao azy inana ady ane zany ny taritin'izany hoe mangina daholo zany zay tsy mahazo miteny mihitsy zany zay mety tsy mitovy hevitra amin'ny filohan'ny repoblika zay nge mahatonga an'le hoe na ny opposition am'izao fotoana zao rehefa manomboka mivoaka gazety hoe le opposition mody mitranga ohatrany hoe opposition karamain'ny fitondram-panjakana eny satria tsy mila an'le opposition tena izy zany ve ny situation eto amin'ny firenena de eritreritra ianao hoe inao andeha anao réconciliation nationale tsy vitan'izany mpanao gazety iadivana ny mpianatra manao grève lazaina fa tafiditra ny mpanao politika io tsisy manana rariny lazaina fa tafiditra ny mpanao politika io lazaina fa hoe inona moa izy teo misy mihitsy raha tao lazaina fa nitao ambadiky ny hetsiky ny mpanao gazety sy ny hetsiky le mpianatra université dia mpanao politika de mandeha ndray hoe mpandraraha ihany na hoana manakaramandreo mpanao gazety reo manao an'ity zavatra ity satria tsy mba mahay mitsara tena mihitsy le mpitondra fanjakana fa aminy raha vao misy zavatra mihetsika de misy olona ambadiky le izy de zany ange le tenentsika hoe manahirana ihany ny eritreretana fampihavana pirenena am'izany de any amahajanga ndray dia io zao ny commettre ametraka fanontaniana tsara tsika ho hitatsika tsara ny impact ny fanesorana ny Rajaonarimampianina Antoine tsy filohan'ny université any Mahajanga saika nanao an'io anie fitondram-panjakana nisy tamin'ny teteza mita fa azadinony nanao an'io fa nirehatra ny afy de voatery miverina tamin'ny décision any hoe ahoara fa suspendena aloha le fanapahakevitra hoe nanala ny Rajaonarimampianina Antoine naverina teo amin'ny toerana anie Rajaonarimampianina Antoine tany Mahajanga de io nalana tao anatin'ny conseil des ministres io filan-kevitra ministra manokana natao tamin'ny fahatongavan'ny Hery Rajaonarimampianina nalana teo amin'ny toerany zany hoe zany rehetrarehetra izany mampatonga antsika mametraka fanontaniana daholo hoe tena mba mizotra makany amin'ny sens an'le réconciliation voizina Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ve de mbola fanampiny zany de manao zay atezeran'ny olona itezeran'ny olona aminy le fitondram-panjakana efa sorena ny olona am'le antempirenena budgétivore mpandany volam-panjakana fa nefatra sady zao ny session extraordinaire tamin'ity taona ity ao anatin'ny enim-bolana
record mondial mihitsy mbola tsy nisy an'izany koa ngamba manerana zao tontolo zao raha tsitsika hoe avy manao session extraordinaire session ordinaire mandritra ny 2 volana de lasa manao session extraordinaire 2 mifanesy inona zany reo lalàna rehetrarehetra 12 sa 12 ny dinianao anatin'ny session extraordinaire anankiroa reo na ninona tsy nydiniana atao anatin'ny session ordinaire zany eny eo mbola tsisy mamaly foana zany valitenitsika fantaniana petratsika zany mbola tsy azahoana valiny foana hatramin'izao tsika amin'ny teny zao nefa volangeny laninao anatin'le session extraordinaire zany daholo eneny décision an'ity fitondram-panjakany ty ny incohérence n'ity fitondram-panjakany ty ny zavatra tsy mety tsy mazava ataon'ity fitondram-panjakany ty de rehefa manakina azy maro karavalomany satria izy tsy nitanany teny mony ampidinao sa tsy ampidinao za vao mainka atao hatramin'ny fanohitra amin'izany ny zava-misy de ianao miapiakapeo any angely mahatonga antsika hiadevitra ao anatin'le izy ka inona ny fampiavana-pirenena azo atao raha ohatra ka maro karavalomany efa nataonao fa hoe miara-misaika aminao manohana anao aza ny voatery nampiakaranao feo masom-bahoaka ohatran'iny la hache de guerre et déterré ozy ny gazety navoaka sy narangaranga ndray zany ny famaky be ny antsy be iadivana de aizany iavana ve enao miteny fampiavanana nefa ny andaniny ianao vao mainka aza midéterré an'le hache de guerre vao mainka ary ianao zany mandrangaranga an'le antsinao hoe iny afa iady ataoko mahalala koa ty maro karavalomana ty fa izy ihany ve mahay miteny alao maro karavalomana iteniteny ohatran'io foana satria efa zay maro karavalomana fa ianao ray aman-dreny filohan'ny repoblika ianao tokony tsy manao teny ohatran'izany nefa ianao ndray to ohatran'ny endratrendratra tonga avana zay manko raha tsy avany manko ny filohan'ny repoblika rehefa avany avelany zay vao mampiakapiakapeo ohatran'io edivany daholo ny olona eto tamin'ny faran'izy tany Vatican mpanao gazety ny edivany de ino ndray zany maro karavalomana ndray ny ediva mapara moa efa tsy resantsika itsony fa de efa mison chargé an'izany mandraikitra an'izany mivantana mihitsy ny Jean-Marc Sarakotomamonjy zany hoe tytsika tenenina de edivany ty fitondram-panjakany ty daholo mianko lafy rehetra eto amin'ity firenena ity ny mpianatra lazainy karamain'ny mpanao politika mpitondra rehetrarehetra teo aloha de lazainy mifomonter trouble sy mikonokonina déstabilisation aminy foana tsisy manandrariny eto amin'ity firenena ity raha tsy ny fitondram-panjakany fitondram-panjakany any manana andrariny fa zay miteny rehetra eto de misy mpanao politika ao ambadika na manakorotana ny fitondram-panjakany oka hono ny vahoaka hiasa sy amokatra fanga nisy nanakana ny vahoaka tsy asa sy amokatra teto ohatra mba te hametra-pantany zay manko ny tenin'ny filohan'ny repoblika tamin'ny sabotsy efa dodina fampandrosoana ny vahoaka fa aloha hiasa sy zany langage mpitondra rehetra mifandimy foana zany rehefa tsy misy atokony izy fomba fitenin'ny mpitondra fanjakana rehetra ny fandimy teo foana zany hoe velao vahoaka hiasa azakorotana tsony ny vao iza manakorotana eo zao nareo zao mamorona zany resaka hoe enjato lahy karamaina maketo Antananarivo zao ary mba tidzika ho resana mikasika an'io enjato lahy io ary tena apetratsika amin'ny hémorragie mihitsy ny fanontaniana voalohany indrindra efa tamin'ny herinandro olo lazaina fa nisy olona 90 lahy vany faritany vany Tuliara no voasambotra fa nitondra kalaza na antsy be ozy le antsy be reny zany nataony hoe kalaza onoa zany ve tsy efa arbitraire amin'ny fitanana an'ireo olo reo antramin'izay herinandro zay nankaty tsy efa nisy herinandro mihitsy zay nalatsaka kely gamba ny teo amin'ny 4-5 andro teo zay no niresahana an'izay efa arbitraire zany fitazomana an'ireo olo reo any amin'ny gendarmerie tsy fantatra hoe aiza ireo olo reo moa zany fa de zay fotsiny fantatra hoe efa nisy olona voasamy mba naheno ve tsika hoe nisy défermente any amin'ny parquet hoe naroso tany anivon'ny fitsarana le olona 90 lahy mbola tsy naheno tsika de aiza zany ireo olo reo raha mbola any amin'ny gendarme nge efa arbitraire zany fitazomana garde à vue zany satria efa mihoatra lavitra ny fepotone na naheno ve tsika hoe nisy prolongation na hoe nitarina le garde à vue nampitombona zany nitarina zany zay fepotona nitazomana anazy tany anivon'ny gendarmerie na ny enquête nanaovana fanadadiana azy zay sady tsy nahentsika hoe natolotra ny fampanoavana tsy nahentsika hoe mbola any amin'ny gendarmerie aiza le olona 90 zany ange olona be da be tsy azo afenina hoe ray roa zany ka hoe tsy fantatra hoe makaizy tena kaiza ary ny fianaka aiza ary misy fianakaviandreo olo reo raha nisy olona voatazo na 90 zany de tsisy na de ray aman-drendray raha ve zany izy hoe manifester miteny hoe zanakay to voatazo nary nefa tsy fantatra hoe ny antony hitazomana azy na ohatran'izany zay ny zavatra faharoa manarakarak' zany fahatelo manarakarak' zany satria ve mitana antsy be any ampelantanany le olona zay mariatsika tsara fa fomba ndrazana raha avy any amin'ny faritany any misy izy mandeha ny andalana ary izy mitondra antsy de zany ve midika avy hatrany fa voakaraha manakorotany eto Antananarivo reo olo reo de fahatelo faefatra aiza ary le olona maninona ny tonga de hoe 900 lahy
aiza reo olona enjato la reo ary raha misy mpanao politika nanakarama azy reo efa nisy empolo zany tratra de reo empolo reo ve ary nilasa manko ny hémorrague hoe laza reo olo reo fa voakarama iza ny olona nanakarama azy de reo empolo reo ve de tsy mbola navita nalaina ny aveany hatramin'izay fotoana rehetrarehetra nanaky zay hoe ianina ny nanakaramana hoe naninona tsy nysamborina le ianina nanakarama io hatramin'ity andro androany ty fa zany tena fandrebirebena saim-bahoaka tena manao an'le vahoaka ho kentrina ary manao an'le vahoaka ho bado zaza kely angaka hoe azo fitafitahana mitrangan-javatra ohatran'izany aiza le olona enjato ary aiza le olona nanakarama ary sambory le olona nanakarama de zany ange mahagaga mitandrina be atsika amin'ny fisavany maily be amin'ny ohatran'izao maily be amin'ny ohatran'izao tsy misy ange le asa fanakorontanana raha voasambotra le ady-domikotrika de sambory le ady-domikotrika de mipetraka ho azy le olona enjato na le olona empolo reo azy no relasena eny an-dalany reo rehefa tsisy olona manakarama anazy tsy hanao an'izany izy raha ohatra ka tena voakarama tokoa fa izany tsy apakapeo le avy any tuliara hoe zany kosa tena mba manendrikendrika ary zany tena fivohizana ady-poko mihitsy ny dikan'izany fa elana tsiny maninona ny tonga de tenena avy any amin'ny faritany le olona ko nga eto Antananarivo tsy misy olona enjato karamaina misy mihoatra lavitra zany azy eto idry reny 100 karamainy fitondram-panjakana teo amamasiny reny aizany tsy ahita vatan-dehilahy tsy maintsy misy gros bras foana azonao karamaina fa maninona ny tonga de kosa de hoe ny avy any amin'ny faritany ny alefa anakorotana eto Antananarivo raha misy fivoizana ady-poko de zany ny fivoizana ady-poko par excellence mihitsy de zany nefa milasitsika fa réconciliation nationale andany ny ankilany lasaitsika fa tonga eto Antananarivo andeha anafika antsika eto Antananarivo ny olona avy any amin'ny faritany zany kosa ve tsy fahampiadivana tsotro zao fahampiadina tsotro zao mihitsy de zany ny zavatra mitranga de ohatrany hoe inona moa de sto normal be zany am'le mpitondra fanjakana de mbola hiverenantsika any le hoe enjato lahy raha mahatsikaritra isika de fiteny matetika rehefa ao anatin'le fitondram-panjakana hoe sepotra le fitondram-panjakana tsisy ninina ataony de manomboka tezitra aminy zany ny olona de inona ny zavatra mitranga tsy maintsy ahodina makany amin'izay hoe misy manao miatire sympathie zany manao miatire sympathie manao mampalahelo zany le fitondram-panjakana hoe ianona sy anina dia mitady anao déstabilisation na mikononkonona fanakorontanana de tsika malagasy manko mora rebirebena kely mora abadibadony zay de iny fa mino tokoa hoe grave be zany tena mampalahelo kosa le filoha raha ohatra ka tiatsika raha ohatra ka ataotsika zay anonganana anazy tena tsy mety any zany le tiatsika horesahana ao anatin'izay hoe mba mahagaga ihany mba mampalahelo ihany momba zany resaka rehetrarehetra zany eo le retsy mba aza de ataonao an'izany fa tsy mety aria mahajanga indray de minisitra teo alohany tao anatin'ny fitondram-panjakana teteza mita no manakarama le mpianatra miisa le mpianatra nakorotana hanao an'le trouble satria le fitondram-panjakana tsy hitany zay atrehana n'le raha misy eto amin'izao firenena zao tsy hitany zay atrehana n'le problema maro be tanysaitsika teo hoe ny malagasy ny lara-pamehany zao fiakarany vidinetana fiakarany viditsolika ny délestage ny insécurité ny kolikoly hita etseroa ny fiakarany taxe vao atao amin'ny loi de finance rectificative andray problema mpianatra ny problema ny mpampianatra frama maro be tsy tahisa ny problema eto amin'ity firenena ity ny tantsaha zao mbola vao sahirana hoe vao manatody eo ny koka de tonga de fa akana etra ny inona moa tisy teo ny artiste zao mbola akana etra be da be ihany koa be da be zany manahirana ny olona teneny fitondram-panjakana ozy ny gazety zay sommet rencontre internationale colloque etc zany mamaika le fitondram-panjakana satria tsy manana solution tsy manana vahaolana tolotra an'le vahoaka izy amin'izao fahasairanam-bahoaka mianjady mafy zao na marakaravalimanana raha tsy hitany ihany koa ny solution de voatery mampiakapeo mitabataba zany pour se donner raison mba mezaka hoe mamemirariny ny tena zany ange le zavatra misy zany ange le zavatra mitrangy ao anatin'izany rehetrarehetra resantsika izany
de mody ahodina am'izay satria tsy hita zany de manao mampalahelo am'izay miattirer sympathie am'izay ndry izy kosa aza mitady izy déstabilisation tady isy manao fanozogozonana na fanakorotanana de lasaina fa nytany amin'ny université any Mahajanga efa hitatsika zao a problème fa nanomboka tany amin'ny transition io Mahajanga io tsy mbola réglé hatramin'ity tsika androany ty efa hitatsika mazava zao fa problème efa hatram'izay ka hatram'izao mbola tsy voalamina io de avy am'izay hoe ministre teo aloha manao an'io fanakaramana io de gaga ny tena zany de tena tonga de hoe andao atao hoe ianona fotsiny responsable tsy misy proof tsy misy ninina fa fanenjena tsotra fotsiny zao satria manko maly les gens sont friands de ça titin'ny olona zany hoe isa hono ambadiky le izy manina ratonona ka manina ratonona de samborona le olona raha ohatra ka tena izy nanao an'io zavatra io matoa zany nareo nge mamoaka amin'ny gazety hoe ministre teo aloha anankiray no manao an'io ambadiky io fanakorotanana Mahajanga io sambory le ministre teo aloha anankiray tonga de voasambotra de vita milamina fa manina arany tsy sasamborona le olona satria fantatra fa tsy marina le izy fa mba andrebirebena ny saim-bahoaka fotsiny de ohatran'izay ihany koa le enjatolahy hatram'izay rehetrarehetra fotoana nyresahana an'izy hoe mbola tsy nahita ho atsika déferment au parquet na ray azy hoe iny fa mba misy andiany vagy voalohany am'le impolo aloha mody hoe tady asa eto Antananarivo nefa karamaina ahoana moa zany ny afahana manaprofo fa karamaina reo olo reo ataovy ary mangarahary lasao zay marina ao anatin'le izy fa rehefa tsy mahita apoka le fitondram-panjakana ty am'le fiainam-bahoaka ndao aloha avadika any de io ny voizina maraina atoandro hariva enjatolahy empololahy mbola tsisy nahita na le enjato na le empolo na le fianakavian'le olona any Toliara ary ve de tsy mba nisy naheno hoe ny zanakay ane ka voasambotra tany mba hay zao zanakay voasambotra io zao am'izao tsika miteny zao de so zany zao satria nareo nanao fahadisoana tao anatin'ny conseil des ministres ndray nisorona teo amin'ny tena toerany Rajaonarimampianina Antoine de nitokana ndray mpianatra Mahajanga de le ministre teo aloha mihitsy zany nanakaraman'le conseil des ministres nanalany Rajaonarimampianina Antoine mba hisiny grève ihany raha zay ihany ka de tena marina zany fa le izy nge fa mahatsikaiky ça devient ridicule à la longue manahirana le izy amin'ny farany zao zany zao migrève ndray mpianatra any Mahajanga manomboka am'izao androandroany latsinainy zao satria tsy nankasitraka le fanalana ny Rajaonarimampianina Antoine zay ve ny tena solution an'le Mahajanga de rehefa grève zany reo zao nareo ny nanala ny Rajaonarimampianina Antoine fa tsy nisy ministre teo aloha tao anatin'ny transition tany ka hoe sorony ty Rajaonarimampianina Antoine ty nareo tao anatin'ny conseil des ministres nanala de nidikan'izay zany zao raha ny tena marina zany nareo mihitsy zany ny tena ny karamain'le ministre tao anatin'ny conseil des ministres mihitsy zany nanakorotana le ministre teo aloha tao anatin'ny transition de nahatonga nareo nandray an'io fanapahan-kevitra io de nahatonga le fanakorotana sy lazainareo fa olona foana ny responsable an'le zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka misy olona manakorotana misy olona te hanelingelina te hanongana na hanosongosana nareo ary ny tena magaga aza de ity ny filohan'ny repoblika de tsy tahotra tsenatra izy ony tsy manaiky an'le fidinana an-dalambe tena tsy ankasitrahany mihitsy ony am'izao fotoana zao zay nahatonga le velao hiasa sy amokatra ny olona tsy ankasitrahana le fidinana an-dalambe ondry fa ny ony olona ny zoanyko fa ny ony olona nevonko zany nge mbola ny déclaration universelle des droits de l'homme ihany koa de mametraka an'izany tsara zoanao aneo hevitra zoanao hivory zoanao anao manifestation anao fihetsiketsehana zany aneo an'izay vitra zo ekeniny zao tontolo zao zany c'est un droit universellement reconnu de iny Rajaonarimampianina fa izy ony tsy makasitraka amin'ny fidinana an-dalambe fa alao ny olona hiasa de amokatra tsara fa mainka ho any amin'ny fampandrosoana ahoana moa fomba mikaran'ny olona ko ny akoho kely ny ara vao foy androany de fa akanao etra amokatra ho anao fanjakana zany izy de enao mikalabona am'izay session extraordinaire atao foana satria voly iny enao mikalabona makany Andafy foana mpitondra rehetrarehetra mikalabona daholo fa ny vahoaka sainao mamokatra anabeazana nanganao mpitondra zany tsy mety zany de gaga ihany ny tena mba te hampatsiahy hoe tadiditsika tsara nandefasantsika an'le feo an'ny Rajaonarimampianina teto no io rangahy io ozy mantsy sariny iza moa ty izy teo Marc Ravalomanina ndasa va Andry Rajoelina no io rangahy io ozy nato zao na teto ana raha tsy ho atsy ohatran'izao mihitsiny mantsy ny sariny Andry Rajoelina zany le figian'ny Andry Rajoelina tam'izay fotoana zay no natondriny nareo misy milaza manko hoe za ony tsy nitolona
nefa tsy nisy ny tolona ny ohatrana fa nambirao akaza nafindrako tao analakely mihitsy ny teo amin'ny 13 mai zange ny tena ny tolona isan'andro anandro eo miaraka aminareo eo izy zany hoe tena nitehiteny izy zany hoe izy niara-ny tolona tamin'ny vahoaka teo niara-ny saika teo amin'ny 13 mai teo mi zany 13 mai zany nge fidinana an-dalambe fa tsy hoe tany anaty efitrano tsy hoe anaty salina be nge le 13 mai fa an-dalambe zany hoe rehefa netinety tanao de micautionné an'le fidina an-dalambe anao ary tena naman'le vahoaka tena miara manao bras dessus amin'le vahoaka makeo amin'ny 13 mai mihitsy sy mibirahoaka aza netiko eo mihitsy nataoko teo mihitsy nanaporofoko aminareo fa zany tena candidat avy any amin'izany tolona zany satria te azo mivaton'le mpitolona fotsiny ianao de niteny an'izay fa tsy vogatry ny fonao ary miporofonyzany de amin'izao fotoana zao no de lasa tsy micautionné tsy makasitraka an'le fidinana an-dalambe indray contradiction ne zany vao tsy maina akory ny ravina ny nanana zay mbola manaprofo le mitsipa-doha lakantana tanteraka mihitsy andre matoa Hery Rajaonarimampianina ary mbola mahatonga atsika amin'ny teny hoe ary ny tena izy ohatrany faly anendrolona fotsiny maninona raha tononona daholo ny anaran'le olona rehetrarehetra misy voaveva voafidy teto Antananarivo renivohitra manakaraman'le olona maninona raha ohatra arak'izay teneniny zay raha misy olona manakarama sambory tonga de sambory avy hatrany de vita ny resaka de ampafantaro amin'ny besiny maro hoe ty le olona nanakaramany anina zao daholo mipirofo rehetrarehetra fa za rebirebena amin'izany ny saim-bahoaka amin'izao tsika amin'ny teny zao de inona zao ny zavatra hitranga manao fanambarana ny any Mahajanga zao fa hoe foana ny fanadinana baccalauréat tao aoriana ny fanesorana ny Rabezaza Antoine zany koa ne de mbola tsy ataontsika eritreretintsika mihitsy ny hoe mba hampiheverina ve zany décision ndraisy ny fitondram-panjakana ankehitriny zany une semaine du baccalauréat ianao manapa-kevitra an'ala président na université tsisy fitsinjovana an'le mpianatra makabaka mihitsy nefa fantatra fa ny université no mikarakara an'izay baccalauréat zay zao tsy efitra zany ny baccalauréat de aniny menatra le fitondram-panjakana de hiverina indray zany hoe Rabezaza Antoine zany averina indray aloha mandra-tapitra ny baccalauréat sa anao réquisition mihitsy nefa mesure any anatina inona moa situation d'exception zany manao réquisition zany de zay zany ny zavatra iainana amin'izao fotoana zao satria zay fanapa-kevitra rehetra raisiny ty fitondram-panjakana ty de tsy ampiheverana une semaine du baccalauréat ianao se permettre mikitika rafitra ny anatina université satria tsy tadidy mihitsy hoe baccalauréat nge amin'ny herinandro miditra io amin'ny herinandro miditra ny baccalauréat de so sahady ianao de fa hoe allo ravana asorina le président université fantatra fa mikarakara an'le baccalauréat azagaga raha manao ny ataony azagaga raha rava zany le baccalauréat manao fanambarana reo foana zany ny bac ko inona ny azonay atao amin'izany zareo any satria mialatsiny hoe mikitikitika biby andavaka le fitondram-panjakana amina fotoana tena tsy propice mihitsy anaovana n'izany fanapa-kevitra any nandraisana n'izany fanapa-kevitra de mbola te hametraka fanontaniantsika de tsy nisy conseiller mihitsy afaka nyteny andre matoa président baka nge efa amin'ny herinandro hoe baka nge efa afaka tamin'ny conseil des ministres tamin'ny sabotsy zany efa afaka 6 andro any baka satria amin'ny herin'ny alatsinainy amin'ny herin'ny androany manomboka amin'ny baka de mba te hametraka fanontaniantsika ndry zany ve de tsy mahatonga saina an'le mpitondra fanjakana de izandray zao ny ao ambadika zany izandray zao mpanao politika mitady anakorotana n'izany baccalauréat tsisy zany de ny zanakareo malagasy zao tsy manala baka satria misy mpanao politika mitady anakorotana nefa nareo ny te handray an'izany décision zany tao amin'ny conseil des ministres mba valio raha hoe zany fanontaniana zany zao satria faly manilika andraikitra tsy faly manilika andraikitra roa za moa de miteny antsika za de mahasa miteny antsika tsara ho hita eo moa atraizany fahasahin'ireo solombavam-bahoaka satria manko ny zavatra izy zao de azo antoka fa tsy maintsy olona n'iny le solombavam-bahoaka ilay loi sur la décentralisation io zay mamaky any Antananarivo zany au mairie d'arrondissement de le maire d'arrondissement ny fidin'ny vahoaka miaraka amin'ny conseiller fa rehefa aveo reo conseiller sy maire reo ny fidy an'le président de la communauté d'Antananarivo renivohitra izay anao ny asany be ny tanàna ihany fa esorina amin'le vahoaka zany le zo ifidy an'ilay be ny tanàna ny ela oaka décentralisation ny resaka nefa tena mifanohitra amin'izany ny zavatra atao anatin'le lalàna de za zany te hametraka fanontaniana amintsika tsara iassumean'io solombavam-bahoaka atraizany fahasahiany ny solombavam-bahoaka handray an'izany fanapa-kevitra izany problème nefa ny de izao misy zany ho zava-doza iandro eo anivony antemin'ny era-pirenena io satria ny zavatra mitranga de ity molany amin'ity herinandro ity zany ho lalàna io raha izany zava-misy zany
Niany amin'ny université any Majanga zany mirehitra ny afo satria nesoronao le président ny université. Niany Toliara ampiretinao ny afo satria tezitra le any Toliara hoe zanakainy lazainareo fa hoe manakarama olona andeha andravana Antananarivo amotika azafady anafika Antananarivo zany. Ampiretinao daholo ny afo rehetrarehetra ary satria maninona tsy miasa saina le filohan'ny repoblika fa izy andeha any Toulon ndray amin'ny jeudi. Izy nge andeha anatrika an'le hoe débarquement de province ndray raha tsy diso ako zay ngambany izy teo ngambany. Lasa aloha jerevako tsara fa sao de iteniteny foana ka nanantsiny eto hoe diso ndray zany vaovao zany. Fa raha ny fantatra zany de hoe andeha any ivelany tsy ho ela ndray io filohan'ny repoblika io. De rehefa mandeha any ivelany tsy ho ela ndray le filohan'ny repoblika de mazava ho azy. Enao zany eo avelany eo fa izy mandeha. Voilà. Zafady fanamariana ny seconde guerre mondiale le andehanany makany Andafy ndray. Izany rehetra zany ilazantsika daholo hoe tonga saina visa tsy tonga saina mitranga zavatra misy am'izao fotoana zao le mpitondra fanjakana. Aza donoina fa androany ihany koa ny baka teknika de efa tokony nanomboka fa tsy misy izy any Mahajanga tamin'ity androany maraina ity satria mbola mitokona mpampianatra any amin'ny université any. Vokatra io fanalana ny Rajaonarimampianina Antoine président ny université. Am'izao tsika miteny zao zany information de fa azotsika fa hoe tsy misy le baccalauréat teknika tokony natao androany. De mibaka ihany koa zany amin'ny heriny de fa tsy isy. Tsy problème amin'ny président zany satria izy mbola andeha any Andafy ndray, andeha any France ndray any Toulon, de any amin'ny province am'le hoe fanamariana ny seconde guerre mondiale. Tsy maintsy ny filohan'ny repoblika koa velomy mandeha makany ao anatin'izao zava-misy mitranga ankehitriny zao.